Tifaliana trandry namana no miaraba antsika rehetra any amin'ny toerana maro isan-karazany izay anarantsika n'izao fandarana izao. Misaotra anao, mankasitraka anao, manaraka. Misy eny an-dalana eny any anaty fiarakodia maneho fisaorana, fankasitrahana, manome soso-kevitra. Mahafinaritra re tompoko raisina am-pitiavana ary dia tena atolotra anareo ny fisaorana feno noho ireny fankasitrahana atolotra reo ireny. Ary tononona hatrany ho tanteraka aminao sy ny ankonanao ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo. Ao anatin'ny lohahevitra lehibe mahakasika ny vavaka ihany isika. Fantatsika fa ny vavaka no tsy ambaraten'ny fahombiazana, kanefa dia misy taharony maromaro ity vavaka ity mba hahatonga antsika ahomby eo amin'ny fiainana ara-nofo, fiainana ara-tsaina, indrindra ny fiainana ara-panahy. Lohahevitra androany manao hoe mangataka fahendrena sy hery. Ao amin'ny Salamo 2:1 sy ny 2 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny diera mianana maniry ny rano any anony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ka hiseho eo anatrehan'ny Andriamanitra. Io zany hirahiran'i Davida izay nanoratra ny Salamo. Mangetaheta anao ny fanahiko toy ny diera any anony izay hana mangetaheta ary mihazakazaka mihitsy mitady loharano mba afaka hetaheta. Io koa no tokony etaetantsika amin'izao fotoana izao. Mangetaheta vavaka, mangetaheta ny fihaonana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana sarotra iainantsika izao. Manafika antsika matetika ny fahavalo. Misy aizina ara-panahy, aizina ara-tsosialy, aizina ara-pivavahana mandrakotra ny firenentsika, mandrakotra ny tontolo misy antsika. Eny, ao amin'ny fiangonantsika, ao amin'ny tokantranontsika. Dia hoy ny mpanao Salamo, mangetahetanao ny fanahiko Andriamanitra. Toy ny diera mihanahana maniry ny rano ao anony no andriny ny fanahiko anao. Misarangotra te hiaona amin'Andriamanitra. Mangetaheta ny herim-panahy, hery avy any amin'Andriamanitra. Satria mahatsapa fa hana sy reraka tratran'ny ahitany ara-panahy izao tontolo izao. Voatery niezaka tamin'ny heriny rehetra nomen'Andriamanitra ireo lehilahy sy vehivavy ny finoana mba handresy ary hitantsika fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anaty Baiboly dia misy lehilahy sy vehivavy be dia be izay nahita tsy ambaratelo, nahita fandresena tamin'ny alalan'ny resaka natao tamin'Andriamanitra. Ohatra amin'izany Jakoba, ilay nifampitola tamin'Andriamanitra tamin'ny andro alina. Tsy avelako anao raha tsy tahianao. Inona izany? Herin'ny vavaka resaka amin'Andriamanitra. Rota, rehefa maty ny vadiny, dia hozy izy tamin'ilay rafozam-bavany, ny Andriamanitra ao no Andriamanitra, ny tany alehanao no aleako, izay hafatesanao no hafatesako. Ny antehitra mandrakariva amin'ny herin'Andriamanitra. Isika ihany koa amin'izao fotoana iainantsika izao dia tokony hivory ka hangataka fanampiana manokana, fahendrena avy any ambony, avy amin'Andriamanitra. Ka ny fikambanan'ny tenantsika amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tokony hivavaka amin'ny fomba manokana isika mba hanovan'Andriamanitra ny fontsika, mba hanaovan'Andriamanitra batisantsika, batisan'ny fanahy masina, ka ho tonga be dia be ny fatra tsy azo afatra eo amin'ny fiainantsika ny herin'Andriamanitra sy ny fanahiny. Tandremo anefa fa ny vavaka ataontsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy hoe hanova ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa efa fantatr'Andriamanitra izany. Fa ny ilain'Andriamanitra dia izao, isika zato isan-jato miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry namako, tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka anie ny fomba hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ahafahantsika mangataka ny heriny vavaka ihany, amin'ny alalan'ny hira fiderana, amin'ny alalan'ny fienoana ny teniny. Ireny dia vavaka asandratra amin'ny endriny maro isan-karazany. Mangetaheta fahendrena sy hery avy any amin'Andriamanitra ka mitolona-bavaka, miaina amin'ny alalan'ny vavaka. Tanterao izany, dia mba handray fanapahan-kevitra indray isika amin'ity fihaonantsika ity ka hitolona-bavaka isan'andro, maraina, atoandro, hariva amin'ny alalan'ny vavaka, ary dia omen'Andriamanitra hery be dia be isika mba hiatrehana ireo toe-javatra izay miharitra
miandry antsika isan'andro. Mangetahita an'Andriamanitra ny fanahyko, Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aho ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra, vavaka nataon'i Davida. Raha oviana ianao no tonga ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra, tsy hoe any am-piangonana fotsiny na any amin'ny toerana maro isan-karazany fotsiny, fa rehefa vonona hivavaka ianao dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tombon-tsaro misaotra anao izay fa amenao ny fomba ahafahana miseho eo anatrehanao amin'ny alalan'ny vavaka. Mangetaheta anao ny fanahinay, maniry anao ny fonay. Tombon-tsaro, ataovy ity vavaka izahay ka amin'ny alalan'izany fahazarana tsara izany dia hitombo ny fifandraisanay aminao ary ianao handrotsaka hery mivatravatra, ampahery, ampandresany. Amin'ny anaranao Jesosy no nanonako ny vavaka. Amen.